Lemakivondrove ao amin'ny commune ambanivohitrbe Arona, distriktan'ny Manja, faritra Menabe, dia anisan'ireo faritra mamokatra vary betsaka noho ny rano avy amin'ny renirano Mangoky. Naorina tamin'ny taona 1770 ny tambazotra rano manondraka azy, izay mamatsy ireo fokotany efatra: Pianandrato, Somenda, Vatolampy ary Vondrove. Saingy vokatry ny fandalovan'ny Rivo-doza Dora tamin'ny taona 1770 dia simba ny foto-drafitr'asa ary tototry ny fasika ny fangalana rano, ka ny Enabe ny velaran-tany voatondraka sy ny vokabary. Ho setry ny fangatahan'ny mponina sy ho fanarenana ny famokarana dia nanatanteraka asa fanarenana ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M2 fa tsy ny vita. Lohavaozina ny lakan-drano sy ireo foto-drafitr'asa fanondrahana ary fanariana rano mba ampitombona ny famokarana sy hanamafisana ny fahafahan'ny tantsaha miatrika ny tondra-trano sy ny fioavan'ny toetrandro. Ny barazy teto Vondrove nanomboka tamin'ny 2014 no nisy fanamboarana fantelo ka hatramin'izao taona 2020 zao. Dia tamin'ny taona 2020 zay vao azo nambolena tanteraka ny teny amin'ny canal. Dia ny velaran-tany 920 hektara moa ny tanimbary izay tanimbary faharazana nazo nivolena teto, dia ny tombo miampy 346 hektara. Dia amin'ny taona 2020 ity efa nahitana vokatra lehibe zany, dia nitanjona tratrarin'ny fédération ato amin'ilay Lemakivondrove amin'ity zany dia 470 hektara. Eo ho no velaran-tany ao indraindraina azahoana vokatra amin'ity taona ity. Nisy ihany koa ny fanohanana ireo tantsaha tamin'ny fananganana ny fikambanan'ny mpampiasa rano na ny AUE sy ny fizarana anam-pamokarana, ny fanofanana momba ny fitantanana ny rano sy ny fampiasana teknika mpambolena. Vokabary le mba nisy. Satria moa io matena ny mamparaty azy io moa hoe nisy ora eny ka hita amin'ity tsy nisy ora. La rano tokoa zao ny ara-dalagnany. Ny vena teto zao dia sosa. ADZM le lafa nisy lafa ny falifaly raha fa satria nisy vokatsy. Zay le la ny falifaly le raha lafa ohatsy ny avy ADZM dia reto no ataony voambary aminay aty ny rotarotra. Zao no ataony zao. Zao. Na dia nahitana vokatra tsara azy ireo fanohanana sy asa fanarenana natao, dia nisy olana nosedraina ihany nandritra ny fanatanterahana ka nahafahana nandray lesona ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny ho avy. Laha araka sitrakinay fokon'olo zany izy zay tasa sestorary zany toko sinoto. Ity zany navela ity satria igny zany matafavoaka anay atao igny. Satria raha antiky moroky gn'amagnabanao io sy tafavoaka moa le raha. Amin'ny zany ianany io zao laha ohatry ho aty vasy da makepiky anay manao io megnagny sy tafavoaka agnabony tarimbariky amizay zany le raha anty. Tsy mety amizay. La iry zany mba tokony hoe nandeha riko mbasaka ny tanàna igny mbao. Zay vao ny variny atsimo amizay ty faratry Lemak ty zao da tarimbariky mantiaby. Zay mbo sonazy. Io zanany io fa hitenareo moa ianany io. Io zanany zao. Tinapy vozy agnabo ry zanany dobo sy le zanany vatany vaky agnabo ry. Mielina hinany tafavoaka megnateky. Vaky zanany io. Manjano tinapy zao amin'ny tany famire zao tinapy ny anaty tinapy da agnabo rano kriky io zany megnatenany io. Nitondra vokatra azo sapain-tanana ny fandraisana anjaran'ny tetikasa izay nahitana ny fitombon'ny taham-bokatra sy ny fanatsarana ny vokatra azon'ireo tantsaha-mpamokatra ao amin'ny Lemakivondrove. Rahay zao anany zao nampiakatsy rahay taloha teo 50 gony fe mbo misy tanimbary agny la mbo tsy vita. Noho ny tetikasa ny DDGM toy la nisy teknika anarahinay. Voaloha aloha rozy nampianatry nanao ketsa manara-penitra. Nampiasanay insérie tamin'ny voalohany. Zay amizay lafa nanehitra amizay raha tena nahavokatra tokoa. En plus nizay koa rozy mbo nanome fanampianay koa ny zara tahiry. Nahavokatsy le rahay fa la misaotra androzy. Ny afa-po rahay le tamin'ny Lemakivondrove toy ato ny famboleanay. Nahafahan'ny tantsaha nanatsara ny famokarana ireo tosika nentin'ny tetikasa ka nanamafy ny lalana makany amin'ny fahaleovantena ara-sakafo ao amin'ny Lemakivondrove.